Ao anatin'ny tontolon'ny fonina kosa no andraisantsika vahiny indray amin'ity takariva ity, tsy akory izany fa ny sekreteran'ny FJKM Tsapandrano Fiderana Ramatoa Ravelojona Patricia, miarabanao tompoko tonga soa amin'ity harivariva ity. Miaraba ny mpijery fahitalavitra ny MaTV ary miaraba indrindra ihany koa ny eto amin'ny plateau MaTV. Inona fa misy ny afatra na ihany koa ataontsika hoe tendry avy amin'ny fiangonana ho an'ny mpiny ao anivon'ny FJKM Tsapandrano manokana amin'ity hariva ity. Ny mpitandrina mivady ny braon'ny fiangonana ary ny fiangonana FJKM Tsapandrano Fiderana dia faly manasa antsika taranaka Tsapandrano Fiderana rehetra mba hiara iombavaka sy ankalazan'Andriamanitra noho ny fetin'ny taranaka 13 sy 14. Izany dia tanterahantsika ny alahady 3 novambra ho avy izao izay manomboka amin'ny 9 ora ny fotoana. Amin'ny fotoana ihany koa no anaterantsika ny valopy natokana ho antsika taranaka. Araka ny fanambaranao teo dia ankalaza fotoan-dehibe nareo anivon'ny FJKM Tsapandrano Fiderana atoato. Inona no mety hoe hampiavaka an'ity fetin'ny taranaka amin'ity indray mitoroka ity? Ny tena mampiavaka ny fetin'ny taranaka amin'ity taona ity dia izy ny fangalana sary fahatserovana antsika taranaka rehetra miaraka amin'iray aman-dreny mitandrina mivady. Dia ny rakitra isan-taranaka ihany koa dia ho tanterahintsika aoriana fangalana sary fahatserovana ity fetin'ny taranaka 13 sy 14 ity. Ny fiarahombonana dia raisintsika manoloana ny Behoandra Voangy manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina amin'ny sarany 300 ariary mandroso sy miverina. Isy varotra tsakitsaky isan-karazany izay karakarain'ireo sampana sy fikambanana ary sampanasa eto amin'ny fitandremana. Ny tolakandro kosa dia manomboka amin'ny rora sasany dia manolotra concert jazz évangélika gasigasy ho antsika izay efa nahazo tapakila sy fanasana ny komity ny fankalazana ny faha-telopolo amby 100 taona ny fiangonana izay hafanain'ny tarika Ratovaly, groupe artistique ambonina mpahamarinana ary Andriamatoa Guillaume. Fotoan-dehibe tokoa izay alahady ataontsika hoe fetin'ny taranaka izay nefa inona fa manana fandaharam-potoana ihany koa nareo anivon'ny FJKM Tsapandrano Fiderana ankoatra io misy azo ambara ve mahakasika an'izay? Tokoa ny fotoan-dehibe ho an'ny fitandremana Tsapandrano Fiderana dia ny alakamisy 14 novambra ho avy izao dia ny famaranana ny fivoriam-be faharoa ny synodam-paritany ka ao anatin'izany ny fankalazana ny 15 taona ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano. Izy ny tsangambato hotokanana amin'izany ka isaorana n'Andriamanitra tokoa fa nofidiny ho amintsika io fotoana io ary dia fahasoavana lehibe ho antsika ihany koa izany. Ramatoa Ravelojona Patricia, inona fa dia mazava izay fanazavana nentinao an'ny mpino izay dia tia mpamaranana andresadresakitsika inona fa misy ihany koa ny teny fanentanana ho an'ny mpino? Ny fanentanana moa dia manantena ho tonga manantena antsika taranaka rehetra ho tonga marobe hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'io alahady 3 novambra ho avy izao io sy ankalazantsika manokana ny fetin'ny taranaka dia misaotra antsika rehetra any tokantrano. Dia soratsika ihany koa ny sekreteran'ny FJKM Tsapandrano Fiderana Ramatoa Ravelojona Patricia nanaiky nasain'ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Dia misaotra betsaka antsika ihany koa eto amin'ny MaTV ary misaotra manokana ny Injaka.